aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo Ray izay an-danitra fa omenao an'izao herinandro vaovao izao ary misaotra ny amin'izay fanataonao tamin'ny fiainanay ary isaoranay koa izay mbola ho ataonao aminay amin'ity anio ity. Voninahitra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia arabaina ireo ry havana fa afaka niara-nideran'ny Tompo noho ny andro pentekôsta omaly. Dera ho azy ary hiasa aminao, hiasa amiko, hiasa amintsika rehetra tokoa ny fanahy masina. Indray andro izay aho ry havana dia nisy olona nanasa ho tonga hivavaka any amin'ny fiangonana misy andry zareo. Fa rehefa tonga any hono dia ahita fanahy masina tahaka ny afo, mamirapiratra sy ny sisa. Dia hoy aho tany an-tsaiko tany hoe tsy hanao spektakla, fampisehoana tahaka an'izany no ilako ny fanahy masina. Fa zava-dehibe amiko fotsiny rehefa miasa ao anatiko ny fanahy masina. Dikan'izany ry havana tena manan-karena ny fanahy masina amin'ny fiainantsika dia andao ary hijery iray amin'izany indray tsika amin'ity anio ity. Izany dia hitantsika araka ny Jaona 5:12 ka ny 9:20. Andeha ary ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Fa raha tonga ny mpananatra izay rahako ho aminareo avy amin'ny Ray, dia ny fanahy famarinana izay mivoaka avy amin'ny Ray, dia izy no vavolombelona hanambara ahy. Amen. Hoy izay hoe manan-karena ity andinin-tsoratra masina ity ary azo ananganana lohahevitra maro, fa izay mahamaky antsika aloha dia tokana ihany. Inona ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainako? Voalohany ary dia antsoina izy hoe mpananatra. Ny fanahy masina ry havana no mpananatra antsika. Raha sanatria manana saika hafa isika ka mitady adiditra ao amin'ny Tompo. Faharoa, ny fanahy masina koa dia mpanampy. Izany hoe raha misy ny manahirana antsika, somary mikavivy indrindra amin'ny fanaovana ny asan'ny Tompo, eo am-patanterahana an'ireo adidy aman'andraikitra samihafa, dia ny fanahy masina no manampy mba hahavitana an'ireny soamantsara hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Fahatelo, raha miatrika zavatsarotra ny kristianina toy ny fanenjehana, ny fitsapana sy ny fizahantsoetra samihafa, dia mampahery mba handresena an'ireny ny fanahy masina. Faefatra, mpisolo vava. Eny, tahaka an'ireny mpisolo vava eny amin'ny tribunal na ny lapan'ny fitsarana ireny tokoa ny fanahy masina. Inona no ataony amin'izany? Manoro antsika an'izay rehetra tokony ho tenenina mba hampamirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra. Ry havako, ireo no dikan'ny Parakleto nataon'ny baiboly malagasy hoe mpananatra. Fa raha ny baiboly amin'ny teny frantsay Louis II kosa no jerentsika dia lazainy fa mpampionana ny fanahy masina. Izany hoe raha tojo alahelo na fahoriana ny mpino dia ka sanatria mety hamoy fo tahaka ny sasany, dia izao ny fanahy masina no mampahery azy ireny. Ny fanahy masina no mampionona indrindra indrindra araka ny hita eto izany. Eny, raha nodonam-pahoriana mafy aza ny mpino satria mety nilaozan'ny olon-tiany, dia ny fanahy masina no mampionona tanteraka ao anatin'izany ka vonona indray ny hitraka ny mpino hiatrika ny fiainana ho avy. Ry havana, hitantsika ary amin'izany fa manan-karena tokoa ara-panahy isika manana ny fanahy masina. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Amen. Mivavaka ary isika dia misaotra anao mandrakariva izay nomenao ny fanahy masina ampy hiatrehanay ny fiainanay rehetra izany. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo fiadanan'i Jesosy. Amen.